Nominé ao amin'ny CAF Award 2024 Goal of the Year ifely. Anisan'ny ireo nominé amin'ny CAF Award 2025 anatin'ny sokajy Goal of the Year nampapiditra baolina tsara indrindra i Calvin Fely. Ny baolina nampidiriny izay nanokatra ny isa ho an'i Madagasikara nandritra ny lalao famarana n'antsanina 2024 izay nihaonany tamin'ny Maroc io nominé io. Nisokatra arak'izany ny Latsabaty nanomboka ny Alakamisy enina ka hatramin'ny Alarobia 12 Novambra 2024 ary afaka mandatsabato amin'ny plateforme spesialy sy amin'ny tambanjotra ofisialy ny CAF ny mpakafy rehetra. Ny mikasika fampianarana kosa dia hiverina hampianatra ireo mpampianatra ny andron'ny alatsinainy ho avy izao. Hiverina an-tsekoly ny mpianatra manomboka ny alatsinainy ho avy izao araka ny fanarahana na protocole d'accord izay nosoniavina mikasika ny fitakiana zony mpampianatra eo amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ireo sorontenan'ny syndicat ny mpampianatra. Anisan'izany ny fampidirana mpiasam-panjakana ireo navita fianarana avy amin'ny ENS, ireo navita fiofanana ary ireo mpampianatra FRAM. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny intégration systématique ho an'ny ireo mpiasa navita 9 taona ary ny fampiakarana ny indemnité de crèche sy ny indemnité de logement. Mazava arak'izany fa hiverina hampianatra ireo mpampianatra ny andron'ny alatsinainy ho avy izao. Ny amin'ny resaka anjerimanontolo kosa dia hisitraka panneau solaire sy forage avokoa ireo université manerana ny nosy. Hisitraka panneau solaire sy forage avy amin'ny fitondram-panjakana avokoa ny université manerana ny nosy. Hisy koa ny ordinateur sy imprimante vokatry ny fiarahamiasa ao anatin'ny Fonds commun de l'éducation na FCE nandritra ny conférence des présidents des universités. Niompana manokana tamin'ny fandaminana ankapobeny fampianarana ambony ny fiarovana izay niarahana tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy Ravony Manantsoa Ndahoialy Mandavi tamin'ny ireo filohan'ny université manerana ny nosy ary koa ireo tale general ny IST telo sy ireo université mparitra. Nilaza ny fanehoan-keviny moa isolom-bavambahoaka Ramilson Nanomenjanahary toy izao ny fanehoan-kevitra izay nambarany mila sazina izay rehetra nangoron-karena tsy aradrariny vao miroso amin'ny fampihavanana isika. Alefa sy ny fampihavanam-pirenena dia izay vitany dia vita tsy mety kosa izany hoe ity solom-bavambahoaka ity. Tokony atao ny audity fantarina ny marina sy izay rehetra nanao ratsy teto amin'ny firenena. Tsy azo avela higalabona fotsiny amin'izao izay rehetra nanao ny ratsy rehefa vita izay vao miroso amin'ny fampihavanam-pirenena isika. Hoy ny fanehoan-kevitra ity solom-bavambahoaka ity ilay solom-bavambahoaka lantany amin'iny faratsy hoiny. Nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana solom-bavambahoaka moa dia anisan'ny tena nisongadina ity solom-bavambahoaka ity izay nifanandrina tamin'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Saika tsy hanekresy moa i Lalatina Rakotondrazafy tamin'izany fotoana izany nefa rehefa hita fa tena mambahoaka ity solom-bavambahoaka ity dia nanekresy ihany i Lalatina Rakotondrazafy noho ny farany. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia hizara ity sary mahafinaritra ity. Mialohany nandosirany Ramatoa Rina Rakotomanga moa dia anisan'ny sariny izay tena nalaza ity sary ity ny herinandro vitsivitsy lasa izay. Rariny sy hitsy ny raha toa ka nalaza moa ity sary ity satria dia tena mahafinaritra ary tsara tsy misy toy izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.